fa niezaka tokoa amin'izao fotoana izao nefa no ny antony samihafa dia tsy eto sorana daholo ny rehetrarehetra satria mahatsiaro antsika manokana izy ireo na tsy eto ary sorana tokoa ianareo ray aman-dreny am-panahy satria isika dia mitsangana ao anatin'ny finoantsika nefa anatin'ny fanekena ny fahasamihafana satria Andriamanitra ray ihany ny fihavanantsika koa dia makasitraka makatelona tsika mianakavy ary zay ny afatra lehibe raha misy ny afatra tompoko nateraka ho ray isika tsy nateraka ho zarazaraina isika na ara-poko io na ara-pinono io na ara-pirazanana io na ara-piaviana io fa nateraka ho ray isika ka ataontsika ahoana no mijery fotsiny ataontsika ahoana no mangina eo amin'lohany tsy fetezana eo amin'ny fitantanana ny tanymazantsika eriko zany raha manana ny mba anjara-blika tokony hoentinao ianao anatsaratsara kokoa tsy anarabo ny teo aloha fotsiny akory fa manana an'izay vina mba hoentinao tsaratsara kokoa zay ny joronay roapolo mianadahy satria mieritreritra zay fa afaka tsara mba mitondra fanovana eto amin'ity tanàna irasantsika ity tanàna zay voalaza teo fa misy atsika mianakavy eto daholo ny foko rehetrarehetra eto ny finoana rehetrarehetra ary eto misy no rehefa tonga ny andro farany eto izy no milevony misy no tsy milevony eto kanefa tanàna iraisantsika ity zany ny joronay ankehitriny tady an'izany mahajanga milamina madio mandroso sy tsara tantana izany tena lehibe zany raha milafiny ara-politika kanefa mila asa ao anatik'izay mbola tsy fotoana n'izao kanefa ilazana satria eny tsara ilay teny indrindra ny tefataty amiko hoe aninona ty moa ngy ampy rivorakoto vao efa filoham-pireneny ampisolon-toerany reny efa présidensiena reny efa ministre reny fa andretry-boninahitra anao mera mahajaka de ozy aho tamin'ilay mpanao gazety ny teny azy zany hoe fa voninahitra hoentiko aiza moa hoentiko tena pasana fa raha mbola misy ny hery sy tanjaka ahafahako mampitondra ny anjara-bliky ho an'ny mahajanga miaraka amin'reto avany reto zany tompoko ny joronay ankehitriny zany joronay ary tsy ambaranay ampabe maso fa mariny zany tsy farapahantenana ho pokaty satria araka mba hirihirinay amin'ny tokazovenina zay hoe efa eko akavandy mbola tsy lerany mbo tsy propaganda fa ho tonga isika mba ampiseho an'izany afaka tanàna milamina tanàna madio manara-dalàna ary fanarahan-dalàna tompo dia lehibe manara-dalàna voalohany fa rehefa ny lehibe no miteny fotsiny fa tsy manara-dalàna dia fantaritsika fikorontanana ny tanàna anankiray koa makasitraka makatelina atsika mino aho fa ao anatin'ny fieritreretana isika ao anatin'ny voalazany rahalahako zay mpiara-mianatra tokoa zay io fa ao anatin'ny fifandresen-dahatra isika fantatro fa tsy mendrika no andeha isandaina vola ho vidiko vola ho vidinay vola misafidinareo fa fandresen-dahatra tompoko no entinay fa misy mananteny zay fa zay fandresen-dahatra zay rehefa atsika mandresy lahatra n'izay mbola misalasala fa misy manapotika ny ara-politika eto amin'ny firenetsika dia tsy misy afa-tsy ny fihavanana ara-polo koa tsiko ny teny tompoko nitsika manam-panahy satria tsy miambo manana ny ampy izahay na miambo tanteraka izahay fa mila tsika rehetrarehetra mila tsika rehetrarehetra ho misy lahatra mila tsika rehetrarehetra mahasa fa afaka manova tsara isika ary ho fanovana tsy fanovana makany amin'ny ratsy akory fa fanovana eritreretina fa mba hitondra ty manjanky ty amin'ny lavidavitra kokoa mahinona tokoa moa
dia maranako azy no mety amin'ity mahajanky ity raha mba nanontany tanatin'izay zay dimin'ny rahalahy mpitarika amin'ny firaisak'iny any Antananarivo dia miresaka ary anisan'ny resaka amin'ny mahajanga satria fanekena tamin'izany fa zaho no kandidata tia mahajanga fa nitsipaka moa ny anankiray tsy resaka nintsony fa efa mazava io. Maninona moa ty mahajanky ity tsy mba manana projet lehibe fa misy inona mahenontsika zao hoe misy an'ezany piky zany misy an'ezany padevy zany azany eny no madamiasiny elao tsinona ao anaty commune fa maninona kay fa maninona kay re ny toeram-pianarana mampiofana ny ankizy hiasy reny no tsy manangana ny toerana misy fampiofanana eto amin'ity mahajanky ity. Raha nanontany ambassadeur roso telo aho Antananarivo ahoana ny fieritreretinareo azany fa zao ny projet politique dia tsotra fotsiny navalina zay aloha tsy miresaka amin'ny olona raha toeran'olona tokony ho fidiny ka tendrena miainatsika nefa talevo n'ity mahajanky ity dia lasa fahazarana fotoam-panjakana rehefa misy voafidy dia sinoana PDS tsy mifampiraraha amin'izany ireo partenaire technique sy financier-tsika ireo. Ny faharoa ny heviny dia hoe rehefa mamakany zay tsy manana lamina ilay tanàna, tsy manana koa ny plan communal de développement ny tanàna, tsy manana vina lavidavitra kokoa hoe mba ahoana moa zany mahajangy zany amin'ny 10% hoe nefa mpitondrenao. Zany rehetra zany no entina ola velarana amintsika rehefa tonga ny fotoana tena anaovana zany fa tsy hidikevitra fotsiny toa-kevitra fotsiny aloha no entinay androany mba ahafahantsika mandresy lahatra ny rehetrarehetra maninona tokoa moa fa izy ireo olona ireo eto moa miaro tena kely zay ny maranako azy eo tsy olo mazanga zany io vandivandy to io zaniko eo anao mbo siteraka tamin'izah tetika romaly satria zao zanaka anareo ty zanaka majanga resahako fa maro nareo zany rehefa navita l'école tamin'ny lycée tao dia manandeha mianatra dia manandeha miasa ohatran'ny olona rehetrarehetra fa tsy hoe mikalizy tamin'ny parikage tamin'ny mabiby teo boka mina maskita zay natao hoe zanaka mazanga firy ny zanaka mazanga mitamitaka era zao tontolo zao ary mbola mijery ny tombotsoa ty mazanga ty ataoko fa adihevitra rehefa mitany zany tsy mahasamy misokatra ny mahajanga tompoko eny atsika mahazanga eny mahajanga fa zany tsy milaza hoe iditsika ty mahajanga fa raha tsy manana fifandraisana matotra amin'ireo firenena samihafa tsika toy ny frantsay, ny allemana, ny japonais raha tsy tena efa tsy reo satria reo manana coopération régionale matanjaka be manampy ny tanàna lehibe ta Madagasikara dia sarotra ho atsika no aminavinany zany lavidavitra kokoa zany. Zay nataoko hoe traikefa sy lalana efa nidiavina ary tsy manefy voninahitra mihitsy ny izay sika roapolo menada indrindra fa ny tenako raha nilatsaka omeran'ny mahajanga satria mahajanga ny Madagasikara re olona jusqu'à preuve du contraire mahajanga fait partie de Madagasikara mandroso ao anatin'ny Madagasikara mandroso mahajanga fa tsy hoe mahajanga reny akory hoe zahay nanay io dia hoana atsika io fa tsika mila manana saina mivelatra kokoa ahafahantsika manana izay économiste zany hoe avantage comparatif zany mahajanga. Manino moa olo mandeha mahajanga anao vakansy afaka hainao izy moa ty ahoana ny tombony mba ahafahantsika ka dia misaotra sa tompoko misaotra atsika ary sokatra ho atsika rehetrarehetra tia trano natokany ity tsy ity rery misy rehefa aveo andanatsika ry Magoro ary isy ihany koa ataoko hoe any amin'ny quartier samihafa ireo tsy voalaza teo kelikely kokoa nefa atao hifandraisana fanakaiky kokoa bureau de proximité mba ahafahantsika mifandray satria raika amin'ny 10 andro sady sisa dia ho tonga lay 11 décembre ka tsy maintsy mandainga antsika ny farany dia mafisiko hoe tompoko raha nivorotany amin'ny seni zay omaly dia raha rany lalàna veriko nay mandeha raha rany lalàna
ny fangalana ny carte d'identité sy ny kara-pifidianana any amin'olona. Mino fa efa namoaka an'izany ny satria zany isany angataka an'izany rehefa tsy ara-dalàna tokoa dia malazao amin'ny aina aman-jery tsy ara-dalàna zany. Fa alao ny vahoaka isafidy malalaka ampy zay. Aza vina tsony ny safidim-bahoaka satria mety ho zany tsy mampandosa firenentsika ka mba ankalazao zany le olona mba ampitao amin'ny havantsika any fa zany ny atao hoe corruption électorale. Risoriso amin'ny fifidianana ary mampidina be ny démocratie atsika. Aza dimy fa tsika mahajanga ny farany indrindra amin'ny fifidy 26% mahajanga tompoko no mamandeha mifidy 26% tsika ny farany mahajanga ay. Inona antony? Tsika jiaby mamaly azy. Fa miezaka ataotsika dia manosika an'ireo ary rehefa natao ny fijerevana an'ireo tarehimarika maro be reo satria efa mba nijery an'izany zay misaotra manokana amin'ny ray aman-dreny eto ankehitiny satria anisan'ny calcul an'izany izy dia hita fa reo zanakitsika 30 taona midina ka hatramin'ny 20 taona reo ny tena tsy mandeha mifidy. Fa maninona leo atsika ve reo olona reo tsisy farantenana intsony reo amin'ireo ankizy reo ka mahatonga azy tsy miraharaha intsony zany ataoko hoe chose publique zavatra iraisany eto amin'ity fiarahamonina ity. Njarantsika rehetrarehetra no mandinga an'izany fa zany dia ady lehibe ara-politika hoentsika manatsara ny tanàntsika satria mety ho zany mahatonga tsy fifanajana intsony amin'ireo zavatra iraisany io ka mahatonga ny olona moramora ho azy manimba zavatra rehefa zavatra tsy iraisany satria mieritreritra izy fa tsy andraiky intsony zany zavatra iraisan'ny pesiny maro zany. Koa zany ny tena tsikilay ankehitriny eto amin'loanareo mpitondra fivavahana satria manana andraikitra lehibe ihany koa nareo amin'ny ara-panahy nefa minsy manateny zay fa manana andraikitra lehibe nareo ary tonteny anareo rehefa ianareo no takin'olona any amin'izany malagasy vonona sady vanona zany. Sotra tompolahy, sotra tompavy. Misaotra tompony amin'ny lahateny izay nitinao teo amarana ny lanonana sika eto fa andeha hiala itododo any amin'ny mahafinaritra mihitsy le slogan ankehitriny zay tsisy maharatsy azy hoe ny fitiavana lehibe indrindra fa aloha zany hiainana fa tsy tenenina fotsiny atoy satria zavatra lalina dia lalina zany ny fitiavana lehibe indrindra. Raisitsika ohatra tsara zany ary ezahantsika ny fanatanterahana zany mba ho an'ny tombotsoa ambesiny maro. Sotra manokana ny tiako Madagasikara zay eto na ravoravo mety hatrano mangamanga eto sotra tompoko satria zay ny firaisankina atsika noery ahafahantsika mampanoso an'ity mahajana ity. Tsy afaka ny hitovy zato isan-jato ny hevitritsika fa farafaratsy ny itovizatsika dia ny mieritreritra ny fampandrosoana ny tanàna raisantsika ity. Karaha zay no mibana atao amintsika dia miala reo efitrefitra kely mety manasaraka atsika. Rehefa zay no mibaiko atsika na ininona fonotsika hoe afaka mitondra ny anjara birikytsika tsika mba ho any amin'ny tsaratsara kokoa dia manala ny efitrefitra ny tsy fitovizatsika zay makany amin'ny tsaratsara kokoa. Fa manentana ankehitriny atao amin'ity foben'ny timy ity manamafy an'izay mba ho any amin'izay firaisankina matotra izay isika ka mitonga atsika ho any amin'ny fandresena. Ndresy lahatra ny olona isika tsy maintsy mendrika fitokisan'ny olona aloha itsika. Tsy azo atao miteritery, tsy azo atao mividy vola safidiny olona. Tsitrak'Andriamanitra zany asapadona amin'ny firenena amintsika fa tsika koa tsy drava miady amin'izany tsika satria misy le olona mieritreritra an'izany hoe io fidinay vitany zafady zay mitsanga eto fa dia mila ho avy koa zany fa zafady pastera fa lasa miteny politika loatra zany fa dia mankasitraka atsika namana eto zay dia manisy lahatra sokatra ho antsika rehetra varavarana mbola azoko tarifa misy ny QG Tanimanga misy le tema Jangabe ary misy ihany koa
any amin'ny faritra rehetrarehetra zay isy atsika any ka arakaraka ny fandaminana sy ny toerana tsy maintsy ilana an'izany amin'ny lafiny ara-politika, aizany be olona, aizany aza manjono anaty koveta atsika ka zay mazatra atsika ihany ny alehantsika. Fa tsika ndresy lahatra an'ireo olona mbola tsy resy lahatra, fa tsy hoe tsika ny mifandresy lahatra ato an-trano ato akory isan'andro, fa makany amin'ireo olona zay mbola misalasala, mbola mieritreritra fa zao ny anjara mahajanga atao akory baba fa izy io ke karakory io azo ataontsika tsaratsara koa, fa mila manesy lahatra ny olona tsika ary ho avy tsika amin'izany ary zany sataratsika androany nampisehotsika fa afaka miaraka ao anatin'ny fahasamihafana izy. Arena lehibe ny fanekenao ny fahasamihafana misy atao amin'ity tanàna mahajanga ity, anatin'ny fifanajana mitodika any amin'ny tombotsoa be sy ny maro. Zay ny joroantsika, zay ny eritreretantsika fa tombony lehibe ahafahantsika anatin'ireo firaisan-kina ireo ka hitondra an'izany farany anasan'ireo lehibe ny firaisan-kina isika raha ho tain'Andriamanitra. Anatrika atsika eto amin'ny fotoana zay alamina mialoha, tsy aintsy miomana amin'izany isika satria ery lehibe ara-politika, ara-piarahamonina ary ana mafiso ny teny disitime teo fa misy tokoa ny vadibady, misy ny mahaeo morovana, fa ny maha-olona anao dia mitsangana amin'izay zavatra fankelezanao ainy, amin'izay etika politika efa nanananao, amin'izay fanekena ny disiplina politika zay. Fa raha fiarahamonina ianao androany hafa raha-pitso hafa, zany mahatonga ny olona tsy mety mifitontsony satria mieritreritra izy hoe inona indray ary nazendrapotivoratra rehefa mitady ny tombotsoa manokana izy. Zany mijoronay tsy menatra zay mijoro tamin'anareo satria mbola nasany joro teo amin'izay zavatra nieritrretina fa mahasoa ny firenena ity. Tsy fahavaritsika ny tsy mitovevitra amintsika, fa ndraikitsika mandresy lahatra andreo mpiray fitandrazana amintsika mpiarahamonina antsika eto Mahajanga ho resentsika lahatra ao mety ary vitatsika manova fiainana eto amin'ny tanàna irasantsika ity. Zay ny tanjona lehibe apetrakantsika ka misy manatentsika apetrakantsika eo ambany fitain'Andriamanitra zany, ivavahantsika izany mba ahafahantsika tano an'izay tombotsoany be sy ny maro zay. Ka ao anatin'ny tombotsoany be sy ny maro no ahitantsika ny tombotsoa manokana antsika, na tombotsoa ara-politika io, na tombotsoa ny tenanao manokana io, fa raha zay no alefanao mialoha alohan'ny tombotsoany be sy ny maro dia zao ny mahazo amin'ny firenentsika. Fa rehefa mikatsaka ny tombotsoany be sy ny maro isika ka ao isika mba hitan'izay tombotsoa ara-politika zay nijoroantsika rary ny sitsiny zany. Fa tandremo fa tsy miaraka isika raha ohatra ny tombotsoan'olona manokana mijoroana andresena lahatra andrito malagasy namantsika mpiarahamonina amintsika eto amin'ny tanàna ity. Ho amino aho fa hevitra lehibe mba hoentsika hitarika an'ireo olona lesy lahatra ny olona maro samihafa ny tombotsoantsika zao maro zay tany mahavoky tany, tsy hoe za samba nandeha tany fa tonga tantrano za mieritreritra fa karakory loatra amaranako anazy. Rehefa olo manao vakansy Mahajanga, tsara voro, tsara village touristique, tsara la corniche, tsara ty mba tsy karakory mahavoky. Masengany reny asa be tanàna re zany, asatsika zany raha taindrana fa lanitsika ary mihitsy manantena za fa mpanao politika tsika tsy maintsy mandresitsika tona tompolavitra fa raha gamana zany olatra azy dia tary moa zany satria no fotoana ny fandaminana natao dia aparetretena ary no anorana kely atsika ranom-boankazo sy vokatsy tsainiko moa zareo tanora tsy araka voky toko fa voninahitra fanomezana indrindra fa ifisoranay zao fitododonareo mpitiavana fanondrona zao